Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia akapalina trano anoloana anao vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro indray amin'ity anio ity. Ao anatin'izay vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro izay dia omenantsika aloha vaovao makasika ny hafaran'ny ilay rivodoza Alvaro nandalo tany amin'ny atsimon'ny Madagasikara teo iny. Ny fohibeny raha tamin'ny folo ora maraina teo no vaovao farany menantsika dia tany amin'ny 420 sy 300 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanan'ny farafangana no nisy azy dia mbola natratra 20 kilometatra isan'ora aloha amin'ny ankapobeny rivotra miaraka aminy ary manodidina ny ivony dia misy ny tafiotra hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Hatreto dia mianatsinanana mianatsimo somary atsimo andrefana ny diany zany hoe amin'ny ankapobeny dia mianatsimo izy anatin'ny 2 andro manaraka somary ngaingana ny fikisany amin'ny hafainganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora. Hatreto dia tsy isahina ny fiatraikany amin'izay mety ho firotsahan'ny rotsakora satria dia nisorona avokoa ny filajana makasika ny abetsahany rotsakorana. Ny alondrano no somary misy fiatraikany kely zay satria dia ho mafimafy ny fitsokon'ny rivotra amin'ny morotsiraka ny atsimo atsinanan'ny nosy iny dia torak'izany ihany koa mbola somary maherihery ny alondrano aty amin'iny atsinanana manontolo iny vokatry ny fisian'tia Alvaro zay atao tsy atsinanan'ny nosy ity. Misy alondrano zany avy any atsimo atsinanana ary torak'izany ihany koa dia mbola tratran'ny alondrano avy any atsimo atsinanana aty amin'iny atsimo andrefan'ny nosy iny mpampiasa ny ranomasina aloha zany no mbola tokony hitandrina hatrany. Mikasika ny toetry ny andro ihany kosa dia ny fisian'ity aloha zany dia mandravitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny satria dia saika aty amin'ny pateliny avaratry ny nosy no tena mitetra ny oram-baratra. Misy tandrivon-drahona ihany koa amin'iny ilaina atsinanan'ny nosy manontolo iny somary mahazo aty amin'ny atitan'ny atsimo andrefana aty amin'ny ankapobeny dia aty amin'ny morotsiraka andrefana aloha zany ho maina indray ato anatin'ny 3 andro manaraka. Jerentsika amin'ny atsipria zay mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka izay. Ho an'ny rapitso maraina dia mandrandrahona ny avoatany manontolo misy tandrivon-drahona aty amin'ny morotsiraka atsinanana manontolo sy morotsiraka avoany andrefana sy avaratra andrefana nosy iny ny ankoatr'izay fandimbin'ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia any amin'ny apateliny avaratra no misy oram-baratra. Ny morotsiraka atsinanana koa dia ahitana tandrivon-drahona mety rankotroka avokoa amin'iny ilana atsinanan'ny Sofia Mazany analanjirofo ilana atsinanana loatra mangoro iny aty amin'ny faritra atsinanana vadivavy fitovinany atsimo atsinanana aty ataolany aro aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy koa aty amin'ny atitan'ny atsimo andrefana tapany avaratry ny androsy anosy orombe iny dia matratra n'izay orana zay tandrivon-drahona vitsiny aty amin'ny atitan'ny melaka sy miandro vazoativany ankoatr'izay dia fandimbin'ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny maripana voavinavina kosa indray dia efa tana fiakarany aloha ny avoatany 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Morotsiraka atsinanana kosa dia 7 ka hatramin'ny 430 mihoatra ny 3 any amin'iny andrefan'ny nosy manontolo iny. Mafana indrindra kosa dia 7 degré Celsius any Maheva-tanàna no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny zoma kosa indray dia misy oram-baratra hatrany ny tapany avaratry ny nosy amin'ny ankapobeny oram-baratra misitokotoko aty morotsiraka atsinanana manontolo iny ny ilansany avoatany any amin'ny andrefana zany sy atsimo andrefana no homaina. Ny maripana voavinavina ho an'izay zoma izay dia 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius eo iny avoatany. Mafana indrindra, mafana ihany koa ny alina satria dia 9 degré Celsius no mangatsika indrindra ary aty morotsiraka atsinanana dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra mihoatra ny 430 any andrefan'ny nosy any tafakatra 20 kosa any Maheva-tanàna no mafana indrindra. Ambaranantsika ny toetry ny andro dia ny sabotsy ho avy izao saika manerana nosy ny orana tandrivon-drahona mety rankotroka morotsiraka vitsivitsy aty amin'ny analanjirofo savary aty amin'ny atsimo andrefana no homaina amin'ny ankapobeny. Ny maripana voavinavina kosa dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 eo hatrany no mafana indrindra tsisy fivana firana aty amin'ny faritra avoatany. Morotsiraka atsinanana kosa dia 9 ka hatramin'ny 30 2 ka hatramin'ny 7 any amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny tafakatra 7 araka izany any amin'ny faritra atsimo andrefana 7 kosa any amin'iny Maheva-tanàna iny raha toka 30 any Antsohia any. Makasitraka anao naraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao ary manaraka indray veloma.